Fahaly-miarabantsika tsirairay afindrahitra tsy ity sabata maraina fa valin'ny volana martsa ity manao fahasoavan'ny tompo aminao izay manaraka tsy tapaka ny fandarana eto mba ampiadanana sy mba ampitoniana miaraka amin'ny Jesosy Kristy anetsika. Miaraba manokana ihany koa ny vehivavy sy ny renin-drehetra amin'ity valy martsa ity engany mba hitombo fahasoavana ianao ka ny anjelin'ny tompo mihitsy ihany koa no hamangy ianao amin'izao fotoana izao ka hery raha anatin'ny fotoan-tsarotra ary ihany koa hampitraka amin'ny fotoana rehetra. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofonainan'io dia hivavaka. Tompo-Andriamanitra eo misaotra anao izahay fa mbola nomenao izao fotoana izao indray fa ny mandray ny teninao. Miasao aminay manjakariva ianao ary voleo zava-tsoa izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofonainantsika androany dia manao hoe sarobidy ny ora tsirairay. Alaina amin'ny ohabolany toko 9, ny 7 sy ny 9 manao hoe mandra-pahoviana no mbola hiandry ihany ianareo ry ilay malaina raha hoviana no hifoha amin'ny torimasinao ianao mandehana ny mivitsika dia ny fanaony ka mba hendry. Amen. Tsy ilain'Andriamanitra ao amin'ny asany ny lehilahy sy ny vehivavy kamo, mpiasa matotra sy malemy fanahy be fitiavana sy mafana fo no ireny. Ahasoan'ireo mpitory-tenitsika ny asa ombany ezaka, pirofo ny faharatsiana ny akamoana, ny fahaiza-manao rehetra ananan'ny saina, ny taolana tsirairay ao amin'ny vatana, ny nofotra tsirairay amin'ny ratsambatana dia mampiseho fa ny foron'Andriamanitra mba ampiasaina fa tsy hitomem-pona ny fahaiza-manao nomeny antsika tsy akory. Ny olona izay tsy nanana fahazarana miasa mafy sy mampiasa fotoana araka ny tokony ho izy dia tokony hanao fitsipika izay andrisika azy hanao asa mitohy sy mailaka. Navita asa betsaka inga George Washington izay filoham-pirenena voalohany tany Etazonia noho ny fanarahany tamin'ny fomba entitra, laminasa sy fisotoana. Nanana ny daty sy ny toerana tokony hisy azy avokoa ny taratasiny rehetra ary tsy nisy fotoana very mihitsy tamin'ny fitadiavana an'izay tsy hita. Tokony azoto hiana-javatra ny vahoakan'Andriamanitra na lahy io na vavy, tokony hafanafo ihany koa amin'ny fandratoana fahalalana izy ireo ka tsy handany lany foana ny fotoana. Maro anefa no tsy ahatratra ny toerana ambony eo amin'ny fitariana na eo amin'ny fandraharahana ihany koa noho ny tsy fananana tanjona sy ny fananaram-poa ny fahazarana samihafa izay niraisiny tany amin'ny fahazazany. Hita eo amin'ny zavatra rehetra ataony ny fanaovana tsirambiny, ny fananana fotoana raikitra ho amin'ny fifoazana, ny fivavahana, ny fisakafoanana ary ny fialan-tsasatra ihany no ahitan'ny mpanjara fahombiazana tena izy. Raha manan-danja ho an'ny raharaha eto an-tany ny fametrahana lamina sy ny fanaovan-javatra mitohy, manahoana lavitra ny lanjan'izany eo amin'ny asan'Andriamanitra. Maro no mandany lany foana ny oran'ny maraina eo am-pandriana. Ireo ora sarobidy ireo anefa izay very dia tsy hiverina intsony fa tena very mandrakizay mihitsy. Ny ora anankiray izay laniana foana isan'andro dia fandaniam-potoana lehibe ao anatin'ny herintaona rehefa kotihinao amin'ny tambatra mihitsy azy. Aoka noho izany tsika hisaintsaina momba an'ireo indrindra ho an'ny olona tia torimaso ka haka fotoana andinihana ny fomba ampoahana azy ireo na tsy an'Andriamanitra no ireo fotoana izay fanararotana izay efa very. Ny irina dia mba hitombo fahaiza-manao tsika, hanararoatra ihany koa ny fotoana rehetra izay ho am-pelatanantsika mba ahafahanao mivoatra ho amin'ny tsaratsara kokoa hatrany ka hanome fahaiza-manao ao am-piarahamonina isika satria Andriamanitra mihitsy no efa mitahantsika. Amen. Ianay tsara andrizan-danitra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Ampianary tompo izahay mba hanana fahazarana tsara ary afao hiara amin'ny akamoana, ny ala amin'ny fandaniam-potoana maro isan-karazany ka hianararoatra ny fotoana rehetra mba ahafahanay miofana, ahafahanay mianatra, ahafahanay mandroso ary ahafahanay miray aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.